Miarabana amin'ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ara ny sary azy tamin'ny zana-bolana mbola mitoetra ato atsimo Madagasikara hatrany aloha ny rindraona izay anisany manalefaka tanteraka ny baratraza andrasana ihany koa ny rindraona vaovao ho an'ny rapitso izay mitombanana andalo ato amin'ny tapany atsimony nosy ary mety hitondra orana tandrifin-drahona amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny fa manomboka ny zoma kosa indray dia tombanana azo vahana indray ny avaratraza orin'izay fandalovana rindraona zay vokatr'izay dia iverina indray ny orana ny herikandro ny avoatany sy ny orana malefaka any amin'ny morotiraka atsinana Madagasikara iny ny maripana ihany koa dia midina ny maripana ary misongadina kokoa izay vidinan'izay indrindra ho an'ny avoatany sy ny faritra atsinana ny nosy manomboka ny zoma izay ny makasika an'iny fa nitoetry ny antsika amin'ny antsipiriana ho an'ny rapiso avy maraina dia mbanana isy hatrany aloha ny zavona ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinana ny Madagasikara ny ilany atitany atsimo atsinana ny nosy mety isy ny tandrifin-drahona ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Ambatsoa ary koa ny tendrony atsimo Madagasikara ho an'ny tapany atsimo faritra atsimo andrefana zany sy ny any amin'ny faritra Androy ny ambiny kosa dia omaina ny andro amin'ny akabeny ho an'ny rapiso tolakandro mety mbola isy hatrany ny orana tandrifin-drahona any amin'ny tapany atsimo Madagasikara ho an'ny faritra Anosy sy Androy izay mety hitatra ho an'ny atitany faritra atsimo andrefana ihany koa izany ny ambiny moa dia mbola mijanona ho maina hatrany ny andro ary maripana ho vinavina amin'izay androny rapitso izay mety mbola miakatra hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ny hitantsika any amin'ny faritry matsiatra ambony raha toka midina hatramin'ny 14 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka ny faritra atsimo andrefana ny ambiny moa tsy dia mbola misy ny fivana goavana andrasana makasika an'izay maripana izay raha amin'nyta amin'ity ity ny zoma kosa indray mahazo vahana tanteraka ny varatraza ary andrasana araka izany ny orana malefaka ho an'ny morotsiraka atsinana Madagasikara arahina orana na herika manify kosa indray ho an'ny atitany atsinanana sy ny ilany atsinana ny avoatany ho an'ny ilany rehefa ny nosy kosa indray dia mandraondraona ny andro ho an'ny faritry melaky ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny zoma izay midina tanteraka ny maripana sy dia mety midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ho an'ny faritry Vakinakaratra ary 20 degré celsius kosa ho an'ny faritry matsiatra ambony ny tapany atsimo Madagasikara ihany koa dia atsapana izay fidinana maripana izay satria dia manodidina 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ho vinavina amin'ny tapany atsimony nosy ny morotsiraka atsinanana ihany koa 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tapany avaratra andrefana moa mafana hatrany ny andro mbola misy mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny zoma izay hatrany ny sabotsy kosa indray amin'ny akabeny dia mbola mahazo vahana aloha ny varatraza saingy ny orana kosa no saika mitoetra any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny ny maraina be sy ny hariva kosa no mety mandraondraona ny andro ho an'ny ilany atsinanany avoatany fa ny atoandro dia tombanana omaina izy ny maripana tsy dia mbola misy ny fivahana goavana andrasana mahakasika izay maripana izay satria dia mbola 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimony nosy misy fidinana goavana ihany koa izay maripana izay ho an'ny faritra atsinanana sy ny any amin'ny faritra sava anoany ny ambiny kosa indray dia mbola tsy dia misy ny fivahana goavana satria dia eo amin'ny 13 degré celsius eo ny maripana andrasana amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany izay ny mety eo tamin'ny ity an'io ity ary raha pizindray fotoana manaraka veloma tompoko